Ny alady lasa teo kosa no nisevoaka voalohany ary notolorana ny samboady amin'ny masolombavambahoaka azo voafidy tao amin'ny tanànan'ny Fenerivo Atsinanana Andriamatoa Mohamad Amady raha ny tati-baovao azo avy amin'ny toerana. Noho izany dia tokony nomeny ireo mponina ao amin'izay tanànan'ny Fenerivo Atsinanana izay. Tsy onona amin'ny asa fanaovan-dalàna na ny fandaniana lalàna ihany. Andriamatoa Mohamad Amady, solombavambahoaka voafidy tao Fenerivo Atsinanana. Andray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny ao amin'ity distrika ity ny tenany. Anisan'ny fanampy napetraky ny solombavambahoaka ny hijerena vahaolana amin'ny fanajariana ny foto-drafitr'asa ao Fenerivo Atsinanana mba hitovizany amin'ny tanan-dehibe hafa. Manana ny arena maro Fenerivo Atsinanana ahafahany mampandroso raha tsy resaka fa tsy ny voly fanondrana toy ny kafe sy ny tsorofo. Ary nilaza ny solombavambahoaka Mohamad Amady fa vonona hiara asa amin'ny fahefam-panatanteraka ary tsy hanisaka ny andraikitr'izy ireo. Maromaro ranoko tamin'izany nagnano fampielezan-kevitra na propagande zegny. Tsisy adiniko izy regny ary matoky anahy nareo manomboky niany resiko amin'ny voninahitra ny asa sy adidy zay namenareo anahy eto amin'ny vahoaka ny district ny Fenerivo tompoko lasy tompoko vavy. Faharoa magnaraka zegny moa somary faelaela nandrasanare ty fetsika niany ty sady nifandraisako maha député-na officiel eto aty amin'ny district ny Fenerivo. Misy raha karaha hoe tiako tsindrina elo vognony lehilahy vognony ary iasa ary amporofeko zegny manomboka maray mandraigny niany ty moa tsika ifety iaraky ravoravo iaraky sakafo fa ninomboko maray mandraigny fa misy dinidiniky fiasagna miaraka amin'ireo maire rehetra amin'ny district ny Fenerivo Atsinanana rombiny folo nisy anjareo manomboka maray mandraigny. Samy naneo izay finiavana mpandroso ny district ny Fenerivo Atsinanana izay na ny solombavambahoaka Mohamad Amady na ny lehiben'ny faritra na Lanjorofo tao anatin'ity lanonana izay nitanterahana ny alahady teo ity. Nasongadina amin'ny fomba mampanao betsimisaraka tao anatin'ny lanonana mpametrahana samboady ny solombavambahoaka Fenerivo Atsinanana Mohamad Amady. Nisy ny fiarahana ny fampizarany masaka tamin'ny alalan'ny fihinanana amin'ny ravinala izay nandraisan'ny vahoaka tany an-toerananjara.